Tranga mampalahelo izay nahazo any tompoko lahy Théophane na koa fantatra amin'ny anarana hoe James Théo Lema izay nodimandry ary isany mampiahiany fianakaviana izay fodimandriny zao amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampiandela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tendrako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tranga izay nahafaty any Théophane no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Raha ny fantatra mantsy dia olona tena tsotra raha itompoko lahy Théophane ary olona tsy mba ahitana olana eo amin'ny fiarahamonina na ihany koa disadisa amin'ireo mpiarabelona izay nifanerasera tamin'ny hatramin'izay. Mampalahelo nefa ny tranga izay nahazo any tompoko lahy Théophane izay na ihany koa James Théo Lema. Tonga tany Tamatavy ny vatamangatsikany ary efa voalevina izany vatamangatsikany Théophane izany. Ny retantory tao Ankiriri Atsimo tao andamosiny PMU-Bet io vatamangatsikany tompoko lahy Théophane io. Raha ny fantatra dia nodimandry tany Antananarivo tamin'ny alakamisy lasa teo ny tompoko lahy nolazainy vadiny fa maty namono tena ity tovolahy izay mbola tena eritreron ity. Théophane izay be tao Tamatavy fa mipetraka tany Ambohipo Antananarivo rehefa nanambady. Izy sy ilay vadiny izay vao vita mariazy ny 17 Novambra 2024 lasa teo iny. Na dia nolazainy vadiny fa namono tena za i Théophane dia tsy mino io fanambarany vadiny io ny fianakaviany Théophane taoriany izao nahafaty azy izao. Araky ny voalazan'ny fianakaviana hatrany dia maty novonona ny havanay ary ilay vadiny ihany no ahinay ho tomponantoka amin'izany hoy ny fianakaviany Théophane hatrany. Nanao révélation izay mitantara ny fianakaviany Théophane. Halevinay aloha ny anay fa tsy maintsy handray fepetra kosa izahay ho hiatrany izy ireo taorian'izay fanambarana izay nataon'izy ireo zay. Araky ny fanambarana izy ireo hatrany dia toy izao manaraka izao. Théophane nanambady vida soratra tamin'ny 17 Novambra 2024 lasa teo iny. Nisy disadisa nefa izy mivady tamin'ny herinandro lasa teo satria tamin'ny talata heriny iny izay tratra misy vazaha miantoka ilay vehivavy ary azony hatramin'ny kontaktan'ilay vazaha ka nifampiresaka zareo hoe vadiko ne io resahanao io e. Tsy mino moa ilay vazaha raha tsy efa nandefa prova mihitsy Théophane. Izany hoe sary mariazin-jareo no nalefany tany ary niantso ny mamany tany Tamatavy izy taorian'izay mba hitantarany ny olana izay nahazo azy tamin'ny talata herinandro lasa teo iny. Ary ny talata io ihany dia tezitra be ilay vehivavy nandefa hafatra miafina na MP tany amin'ny rafozany fa hoe nipotehany zanakao ny financementko araky ny voalazany vadiny ndefimandry Théophane hatrany tamin'ny fotoana io. Nanomboka ny larobia 1 Mey miantso any Théophane ny mamany sy ny zandriny tany Tamatavy dia ilay vadiny no mandray fa tsy mba nahazo any Théophane mihitsy ry zareo tao anatin'izay antso ny fanaovan'izy ireo zay fa hoe nanao betizy hoy ny zanakan zareo dia mbola nahazo punition hoy ny vadiny hatrany. Gaga sady ny insista ny antso foana fa tsy nomendry zareo azy mihitsy ny telefona fa hoe matorindray. Tonga ihany ny alakamisy 20 Mey tamin'ny 4 tolakandro zareo vao nilaza fa maty ange i Théophane ne. Lakamisy io voalaza io fa maty ilay tovolahy fantatra amin'ny anarana hoe Théophane io. Mamany tany Tamatavy dia nandray taxi brosy niakatra tany Antananarivo. Rehefa tonga tany Antananarivo dia gaga fa any amin'ny morgue ny razana ary lazainy vadiny fa namono tena tamina courant indray ny Théophane no sady tsy afaka mampiditra ny razana any an-trano ry zareo fa hoe terikely ny trano. Noentina nody tany Tamatavy ny razana ary tonga ny ampitsoniny maraina ihany ary ny retantory ny alina
tao ambadika ny PMI bet tany Ankirihiry ary nalevina tamin'ny roa tolakandro ny sabotsy iny tao amin'ny cimetière Vazaha. Marina fa tsy niatrika sady tsy nikitika ny razana ny vady mariaziny ary anarana netatamataha fotsiny ihany nanatitra faty fa tsy mba niaritory akory fa natory tany amin'ny hôtel izy sy ny reniny araka ny voalazan'ny fianakaviana hatrany. Tena malahelo ireo fianakaviany tomboko lahy ary mbola tsy fantatra mazava moa izay tena nahafaty azy izay hatramin'izao fotoana izao ary mbola ao anatiny izay ahiasy fanaovana fanadihadiana izay hatrany moa ny fianakaviana sy ireo mpitandro filaminana izay nanankinana an'ity raharaha ity. Araky ny voalazan'ireo fianakaviana ihany koa dia nahafantatra secret goavana momba ny vadiny ny zanakay Théophane dia mety ho zay ny antony famonoana araky ny voalazan'ireo hatrany. Tsy resy lahatra amin'ny filazana famonoan-tena izahay fa séquestration no nahafaty ny zanakay. Io no fanambarana izay nataon'ny fianakaviana raha naneho ny alahelon'izy ireo amin'izao fahalasana ny zanak'izy ireo izao. Ary tsara ho marina ihany koa fa izy sy ilay vehivavy izay vady andefomandry nanaovan'ny mariazy dia mbola tsy niteraka. Midika izany fa mbola tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka izy ireo taorian'izay mariazy izay nefa dia izao ny zavaniseho amin'ny fahalasana andratomboko lahy tampoka izao. Raha ny hita teny amin'ny vata mangatsiaka andratomboko lahy dia nahitana faritra mangana maromaro ny vatany ka noho izay rehetra izay dia vao may aza nampitombo ny ahiahan'ny fianakaviana amin'ny hoe mety ho famonoana izay nahazo azy izay. Taorian'ny fandevenana moa dia naneho fisaorana ny fianakaviana tomboko lahy. Izay fianakaviana Théophane manontolo dia mitondra ny teny fisaorana ho anareo rehetra izay nankahery nampitraka nitondra teny fampinonana manoloana ny fahalasana ny havanay. Mametraka ny teny fialantsiny ihany koa ho an'izay rehetra tsy tratrantso noho ny hafenondrano be loatra tsara levenina ny maty ary mandriam-piadanana i Théophane araky ny voalazan'izy ireo hatrany fa ny marina tsy mba maty ary tsy maintsy hipoitra ny marina na hoela na hoaingana. Eny ny marina tokoa tsy mba maty ary tsy maintsy hipoitra foana io marina io. Fa eto kosa aloha dia tena mbola azo lazaina fa ao anatin'ny baraingo lehibe satria mbola tsy fantatra mazava inona no tena nahazo andratomboko lahy Théophane. Moa ve tena namono tena tokoa sa novonoina izay araky ny fanambarana nataon'ny fianakaviana izay satria mantsy matetika misy foana eo anivon'ny fianakaviana indrindra fa ny eo amin'ny rafozana sy ny vinanto zay misy foana izay resaka tsy fifankazahoana sy ny fifandirana kely izay ary zavatra efa matetiky pitranga moa izay rehetra izay ka mety noho izay ihany koa no mahatonga anireo fianakaviana izay manahy amin'izay hoe mety ho famonoana ny zanak'izy ireo izay fa eo am-piandrasana ny tena marina mahakasika an'ity raharaha ity zany isika rehetra amin'izao fotoana izao araingany ho hita ny tena marina ao anatin'izay fanadihadiana mahakasika an'ity fahalasana ny tomboko lahy Théophane ity. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lahy sy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Isaorana toraka izany ihany koa Mikaelisy Kamindia Mahazo izay nizara ny vaovao tao amin'ny pejy tao nahafahantsika nizara an'izao vaovao mampalahelo avy any Toamasina izao. Azadino ny milakiny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.